ataony ala fa ilainareo hira andeha matoa premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo mpiaradiamy sy ireo député namana zay manatrika eto kely ny fotoana fa tonga dia tompoko le izy a mahakasika ny ministre ny énergie zany a ireo parc solaire zay napetraka atao Mahajanga mangataka fanontaniana hoe aiza izy amizao a raha ny feomely a dia any anosité satria natao fanehoan-tsary le izy amizao fotoana izao a tsisy zavatra mipetraka ao Mahajanga ary tsisy asa miatomboka ao Mahajanga. Faharoa ny ministre ny travaux publics mangataka ny fidinanao zay ndray matao ministre naramaso an'io asa io a fa ohatrany koba ny lalana zay atao Mahajanga misy ny tsara ny ankabetsahany ratsy ary ny lalana ao amin'ny RN2 zany a mbola RN4 azafady a mbola tsy miatomboka araky nyzay lazainareo fa hoe mandia tsara amizao fotoana izao. Manarakaraka an'izay moa zany a mangataka fanontaniana ihany koa mila valiny amin'ny ministre ny sport mahakasika ny homologation dia mahakasika ny resaka fisiany resaka kiantranoantrano zay mampiresaka misy amin'ireo mpiasa ao amin'ny DSP amin'ny université zany a zay a tsy ao Madagasikara intsony ary betsaka izy ireo amin'ny ministère maro zany a misy an'io zavatra io a fa noresahako eto a dia meo a ao Mahajanga izay a misy an'izay a tranga izay a ka tsara ny ahafana manaramaso an'izay a fa ahafana mitsitsy ny volam-panjakana izay a tsy mandia am'izay toerana tokony azy ilaina ny fanaramaso a ka noho izany a tsy tokony verivery fahatany ny volam-panjakana Ita simba zaza zao nisan'ny hoe manamarika ny an'io a lay fiaonana eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavim-bahoaka mikasika ny io zany lay fasafasy teo aloha moa tamin'ity herinandro ty nisy lay karazana hoe fiaonana mikatitrano a nitsona ny ministre ny toekarena sy ny vola iny zany niresana ny hoe tombontsoan'ny solombavim-bahoaka ny hoe karama tsy voaloha satria tao anatin'ny folo volana tsy voalohany tamin'ny karama sy ny karaman'ileo hoe assistant parlementaire sa mpanorotsaina teknika moa izy teo dia isan'ny hoe adevitra zany dia ny ministre ny teny hoe efa nedina teo anivon'ny gouvernemanta teo anivon'ny filakevitra ministre reny a fa tsy tafavoaka ny akamarony dia asa hoe anahoana dia ny solombavim-bahoaka zany hoe any amin'ny fasafasany zany no iresahana azy anala vokiny a rehefa tsy nety ministre dia ny gouvernemanta manontolo dia asa hoe manahoana ny resaka vahoaka eo anatrehan'izany satria raha raisina amin'izay a dia ohatra manahirana hoe tombontsoa lay androm-panjakana sy ny mpikambana ve aloha fa ny manahirana amin'ny vahoaka misy ihany ny teny misy ihany manatsikafina misy ihany manaitra misy mampaneny lakolosy ireo député fa ny akamarony a indrindra reo lazaina fa hoe maro anisy dia rony hoe mitsangatsangana miandry tamin'ny karama miainoaino a miaro be fahatany a zay lay sara mitranga ndraindray ary moa misy endrika fifampitsapahana eo amin'ny samy androm-panjakana na dia misy ary ny hoe resahana foana hoe fisaraha-pahefana ka zay lay sara mitranga hoe misy solombavim-bahoaka dia misy mpanatanteraka fa tsy zay tena vokatra raha tarafina amin'izao zavatra zao dia ny zavatra hitanina moa zany dia ho zava-baovao amin'ity resaka hoe fasafasy ity mety tsy dia hanovany ninina loatra le izy zany satria raha ohatra ary nisy fitakiana ka mety hitongavana amin'le hoe tokony misy ny fanitsiana teti-bola dia efa clos zany ny débat mikasika n'indro tokony raha fahalalana satria ny exécutif nataony tonga aloha atao anatin'ny fanaraka amin'ny eritreretana volona ny zavatra rehetra ka dia efa mikatona zany ny varavarana raha ohatra ka ampifandraisina miran'rololosany tariny tamin'ny fotoana amin'ny bus be dia mikatona ny varavarana dia efa zay aloha zany amin'iny mety ho karazana rano atondraka ambongisa ihany koa zany ny ambiny mikasika an'le izy na dia hoe manana tena ny hoe rary ny sitsiny ara mety ho fitakiana raha zay no fandehan'le izy fa io raharaha io moa zany dia andrefesana hoe miaizana zavatra vita an'le gouvernemanta miohatra amin'ireo zavatra nambara sy ny tenenina fandarana asa sy ny programme zay ataontsika ny stomina atao anatin'le politika européenne fanjakana na ny PGE dia raha ny efa fomba fanaohatra amin'izay aloha dia doka zany mety ho betsaka eo satria ny betsaka isanjaton'ny mpikambana mandrafitra ny eo anteny mairie dia avy amin'ny tokony fitondrana zany
dia mazava loatra fa tsy maintsy hodoka sy ho fahombiazana dia Andre. zay koa zany mety ho fiantraikan'ilay fanambarana pabe masoare tany rendanitra nataon'ny filohan'ny anteny miera io anteny miera-pirenena tany Anosy zany amin'ny hoe tsisy fofopofony zany resaka motion de censure zany ao amin'ny Tsimbazaza zany hoe efa nifaritan'ny mialova dia vonona hiaro eo dia beka et ongle ozy izy ny teny vazaha zany an'io exécutif io ny avy ao amin'ny parlement zay tarihan'ny filohany raha ohatra ka bangona tokana lizy ka mety misy tsaitsaikany fotsiny zany raha hoe iteny avy aty amin'ny fanoherana mety hoe tsaitsaika kefitra mba mianime an'ilay fihaonanao fotsiny fa zavatra efa nataony mialoha ary efa zay lizy eny efa samy menimena ihany aloha am'le hoe tsy mivoaka ny vola sy ny tombotsoa eny reno volamindamana le 4 koa ngefa be dia be le WWTO tsy mba zazo ry toko raha fanomanana iny zany efa mba le vola ony tsy tonga tsy mirotsaka akory ka lizy moa reny mety mba hoe sitina lakilosy am'le hoe mba afafanginana afantanin'ny olo-pirenena hoe lalana ny tokony amboarina sa mividy 4 raha ahafahana mandeha amin'ny lalany ratsy zay le izy hoe raha hita Antananarivo ihany namonjy fivoriana ngery toko raha fahalomanana hoe tena ina moa zany nidirany 4 sa iny le hoe mba ahafahana mba manao vakansy kely rehefa avy eo any amin'ny toerana mba hoe fitsangatsanganana raha teo moa zany mba mety mila an'le 4 tsy isy malahelo an'izay 4 raha azo amin'zareo any fa ny tena hoe vokatra ary mba miatraika ary mipaka any amin'ny fiainam-bahoaka amin'le fiainam-bahoaka tsara lizy nge mipaka ary toko fa mipaka ratsy zay ile olana fa le hoe raha mba misy fiatraikany tsara ina moa le tsara hoe miohatra misondro be tim-piainana dia mba mifanaraka amin'izay ny ataontsika hoe kirakira satria lanja miakatra ny fiainana zay dia mba mifanaraka amin'izay le zavatra misy na ny hoe fahasalaman'ny poketra ny isam-batan'olona eto amin'ny firenena fa ndesantsika kely moa tan'ilay resaka hoe niakatra ny famaritana ny hoe latsaky ny $3 dia miaina anaty fahantrana lalina tao anatin'ilay 2.5 tsika 20 isan-jato ny tahany vahoaka fa diranovana miakatra $3 zany hoe 10,000 sy $1 eo isan'olona isan'andro dia ataovy ny kajikajy raha misy ray mpianakaviana anankiray mandray alina karama farany ambany $9 sy $10 dia mamely lankonana miisa 4 mety $2 isan'andro isan'olona raha ataony kajikajy la $3 ina zavatra mitranga raha eto Antananarivo zay hita amin'ny maso isan'andro dia mitombo isa miamaro ny olona matory ivelan'ny trano efitra ivelan'ny rindrina zay zany matory eny ambany tetezana eny amin'ny moron'ny arabe eny ambodi-tranon'ny mpanjakana mitombo isa izy ireny faharoa tato ato ihany koa dia mahavaky fo ihany mahita hoe mparay tanindrazana vokatry ny fahamoiza-po mety eo ihany mety ny olana ara-pitiavana fa matetika izy ireny ihany no tena hoe tsy manakaly dia ohatran'ireny le nitranga tany Mahajanga tamin'le ataontsika hoe volana Vitsy zay any anaty kirihitra no ahitanan'le olona ny famonoan-tena zany tena misesy mihitsy tato ato le hoe olona mamono tena zay zany tena hoe farany fahaolana farany akaiky hitany zany rehetrarehetra zany dia tena mi-interpellen'ny fitondram-panjakana hoe inona misy korotana mpiarahamonina zay tena mila jerena akaika zay fa tsy manana vahaolana ao aroso amin'izany angamba aloha raha zao fitondrahana zao fa ny azy efa zavatra hafa no resana satria somary nanaitra ihany zao nahita ataontsika hoe fampitam-baovao zany zao ny mikasika an'le hoe tena maroto be mihitsy ty resaka hoe ho fitrandrahana ny RP-pireneny ity satria dia efa misy indray zany zao ny prospection mandeha amin'ny hoe hitrandrahana fasimainty any amin'iny faritsy Sava iny ary misy commune maromaro efa folofolo mahery eo no anaovana zany fitsirihana zany amin'ny alalan'ny permis efa nanana orinasa ataontsika hoe zay tsy manana vola kirakira mihoatra ny 500 tapitrisa ariary zany hoe ambany dia ambany zany raha zany nanao fitrandrahana zany hoe bizina hafahafa le izy ary zay moa no tena manahiry eto amintsika hoe neny ambonin'ny tany ihany no isitrahanao fa neny ambanin'ny tany dia van'ny fanjakany io dia mety zay zany le izy dia tena mety hoe noavy ny fatra Sava zany dia ny resaka hoe lavanilina ny tena ahafantarana azy ary miantoka hatrany amin'ny 20 ka hatrany amin'ny 5 isan-jato eny mety mihoatra amin'izany amin'ny fampidirana vola vahiny amin'ny kitapom-bolam-panjakana zany lavanilina zany dia isy fiatraikany amin'ny resaka vola lavanilina indray ve zany raha ohatra ka ho tonga ny rapitsoka isy orinasa hoe lina sy vonona ampiasa vola amin'izany fitrandrahana fasimainty any amin'ny fatra Sava zany satria eto Madagasikara dia manan-karena amin'ny fasimainty io ny ilany avaratra sy atsinanana tsy moatsinanana afatra
amin'ny faritra nosy atsimo andrefana dia ahitana n'io fasimainty io avokoa. Eo zany ny base toliara mbola tsy levina tiako tenendra tsy voatelina zany aloha ny ady hevitra momba ny izy de zao zany de misosoka indray zany any amin'ny faritra Savaly hoe misy fitsiria amin'ny hoe ahafahana mety hitrandrahana de etsakila misy mpaneho hevitra satria nisan'izany zao le sénateur vaovao vao nitendrena farany ao anatin'io androm-panjakana io zany de isan'ny manisy tena mampandroso ny firenena isan'ny hoe andalam-pandrosoana ohatran'ny Madagasikara zao ireo firenena efa nandroso raha nainga tamin'ny isan'ny ohatran'ny Madagasikara izy de le IDE le hoe investissement direct étranger anisan'izany ny base toliara zay resahana zany ana mafisa hoe te amboatra ny sain'ny olona izy fa ilaina ny orinasa ohatran'ireny hitondra fampiasam-bola eto mba ahafahan'ny firenena mandroso de ohatran'izay zany le izy tokony raha fa raha ohatra hoe fanjakana mpitondra isany hoe nitrongy ndresaka hoe tetika asa tahaka an'ireny novizina ny hoe raha isan-jato fotsiny ve tsy nijerena hoe inona tamerany samihafa fa de novizina tamin'izay fa tena manontany tentsika zany ankehitriny hoe navita nitaky nampiakatra fihirisan-jato lay fanjakana ankehitriny raha miresaka zany zao io base toliara hoe 5 milliards de dollars anatin'ny valo amby 30 taona tena mifandraika fihirisan-jato lay hoe zavatra sy arena trandrahana ao anatin'le izy ka zay lay manahirany amin'ilay fomba fiasa hoe rehefa iza no miteny de voromanga de rehefa iza de vorondolo ka manahirana tokony raha niresaka natao zany tokony isy zavatra mivaigna anazy ngeza kokoa fa malasa saina ihany le satria raha hoe ny any atsimo tandinondoza zareo ataontsika hoe makasika ny tontolo ihany na mikasika nytio fitrandrana base toliara amin'ny ataon'ny base toliara raha ohatra ihany koa ka iroso lalina tsy hemotra amin'io zany satria fa andalana fa tsy hoe akory hoe vo avy ny mikasika n'le hoe fanadidina mety verina hitrandrahana ny fasimainty any amin'ny faritra Sava dia mino aho fa reo mpamboly lavanilina sy ny sisa zany dia mametraka fanontaniana amin'ny hoaviny zany io ary ny lavanilina efa mitotongana zay tsy izy ny vidiny de mbola anjavina ndray koa ny tamin-javanilina tany lavanilina ve raha ohatra ka roso amin'izany fitandrahana zany ihany koa any amin'ny Sava de akory izy ty rindrehatena aloha manaraka doka aloha sao de tsakoahana amin'izany eto tsika zay no feokira famantarana zany fa manomboka eto dia manana anjara roa minitra isaky ny mandray fitenenana zay tafiditra eo amin'ny antso atarbito ny mahazatra sitraka ifoana moa zany raha ohatra mandeha tsara ny faritra misy anao raha hoe anininy anao le miantso de izao fehezina ihany koa ny zavatra tianao ambara zany satria mba ezahana mba tsinjatsinjaraina amin'ny fotoana mba ahafahany rehetra mba misitraka an'le roa minitra satria ny hevitra ny maro ihany koa mamahaolana zay le izy andao za tsy izy ary miaraba tompoka salamy resiko kely le famakafakana to le nen'ny antenimieram-pireneny le tenin'ny voalohany antenimieram-pireneny normal be reny zala satria resaka ndomasiny andonan'ny anana ary resaka da verika poka normal be izy raha iary ny sezaka zavatra hainao fa am'izay efa manodipaka mialainy rehefa mireny ataon'ny mpianaka reny fa manomboka izy reny zala tsy maintsy hipoka ihany le sarom-bolany raha izao no mitoy zay fa de mahereza zala verina ihany raha tafaverina zay fakahirezana zay moa zany ilaina foana tsy mahazo kivo zany vahaolana ihany koa misy foana misy endrika maro samihafa io vahaolana io de misy avy amin'ny olo-pirenena misy ihany koa ny teo amin'ny politika misy ny zavatra mitranga mihitsy koa zany eo amin'ny raisam-pirenena mety amin'ny tary zao izy zao neritrreto Donald Trump mbola voafiry volana eo amin'ny fitondrana rehefa sakoroka be mihitsy any amin'zareo any ary tena maherihery vaika mihitsy le izy mety tsy de napozin'ny Donald ihany koa zavatra mitranga io fa atao kory moa fa de enjaketsana lay mahazo na ny mpamakafaka politika nefa mpanao gazety maro any toerana zany hoe tena mety ho sarosarotra amin'ny monsieur ihany ity trangy ity miaraba tompoko mianao any mbola tsy tena vonina izy iveriny eto an-tanàntsika inona ny eto an-tanàna miatombotra ohatran'ny oritsaka le datan'ny 3 jaune tsy de misy miresaka firy izy io tsy de misy manangana ady hevitra tsy de misy mandroso vahaolana na hoe inona mety opposition fixe par rapport amin'ny zavatra mitranga inona le amin'ny 30 ny volana jona ny farana amin'ny volana jona amin'ny 30 zay olo le izy fa misy fotoana fanomezana andalo raisiny anao miaraba tompoko salama tompoko miaraba eny ary masaga mba hitaraina kely zany
Atira ngany tena marina dia zao mamy antsony le malagasy vatolampy any vaotra tamati eno a ny antsony le malagasy vatolampy any io zao misy hetsika amin'ny sabotsy dia tokony apiny fa dia fidiramaty iny efa mba tsingy ambolo mandavo bosotro e fa io tokony araroty fa zao izy olona nefatra zay paraparainy any tamindreo mbola torogery ko mba apira nga io hetsika io ny vahoaka malagasy vatolampy a apio hetsika amin'ny sabotsy io fa tena kiraro ntsony ty tena marina raha sady efa joloa zany zavatra fivoriana ty filana azy any raha masina leovanao amidinao indray malagasy ka zavatra efa tsy raro ntsony ty fa mba mangavy ianareo malagasy vatolampy raha nga apio hetsika amin'ny sabotsy io ndao tonga leny atambarina andriny io mahazo alalana io ny androany apio fa zavera iady rery io dia araroty amin'io fa votivoriny zay zao miady izy manita nahazo tsy re dia avela io angereny vorony eto foana zany hoe vatolampy be eto zay raha ngamba dia mahereza stopradera misotra betsaka eny ary mahereza etsaka tanimbariana indrina zany misy alahetsika noho ny hoe resaka délestage te tsy amanaritra ihany koa nisy tamin'ny afaka maly iny tena tany mieritra tosika ihany koa nafahapahanambarina indrina moa zany mety mifameno amin'le kerinesin'ny folalonday tsy apitetra satria mantsy mbola misy kerinesin'ny folalonda hatramin'ny ampijona marotode maharitraritra kely le kermesy eo io dia mba mifanao rendez-vous zany ka tokory moa fa dia zay le izy miaraba tompoko manao any salame miaraba tikolazaina amle any Paris any Paris io za fa izy zany raisina sarisarentaina tsy fatabokany lazany fa mety misy koa fa misy valoko misy ero koa trangary dia roa vita hoe fidelelaina tonga dia mahatonga any Madagasikara dia vatenteneny nyamba izy zany ke zavatra tena teatanany hoe iverina vaty ny délestage zay délestage raha gany tena mahavono ty aminay ty ampolitika ty dia tena eo mba misy le mampijery tena mampijery vaovao eo tena moanazy afakanyzeo aizy natateraka ty miverina raha tamiro maraina indray dia mandeha kely indray aloha dia amin'ny etave aloha zany mba misy bibely dia lekoatran'izay tony a ny vidiny diramany iny ohatrany tsy olo eo ohatrany tena mivaokona ie tsy maintsy courage moko tsy maintsy courage isa mirana indry ndre teny courage 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 le mahitany oresana nasa ty zany any avy le izy mantsy nge zay tsika moa ve moa hitanisa olana eto foana fa ndraiky koa nge le izy mila fatarina ihany ny fototry ny olana zao zany hoe tsy ririnina tsy lohatona tsy fahavaratra fa fototra délestage foana io ary nefa isataona misy ririnina foana dia misy lohatona foana misy fahavaratra foana ary mahatonga an'izany rehetrarehetra efa manomboka hitahita ihany hoe ina ny toena fototry ny olana e ary efa voaboaka eny anany eny ny vaovao makasika alizy miaraba tompoko allo miarabe salama tompoko salame resaka tena fototry ny olana zany dia privatiseny zareo daholo le zava-misy eto Madagasikara ka io raha mbola mijanona amin'ny privatisation io sika dia tsy ho afaka zany olana io nanao iny nanao iny aleo ihany miverina amin'ny nationalisation dia amin'izay mba mpiasa fanjakana daholo mpiasa privé reny mifety tsara inona mahatonga antsika hitafy ny friperie mitobaka be eto Madagasikara naka tonga daholo ny orinasa fanaovana lamba teto Madagasikara telopolo taona lasa zay 95 tiatsika zao 2025 izay zany nahatonga ny olantsika io ny Soleimani vaino total io zao ny eritrery tsara hoe Madarel lasa izy ery Madagasikara lasa izy ka hoy zahay hoe avy reny le nationalisation mieritrery ny travaux publics mena Nkola Sozia SNTP lasa piasa privé le malagasy dia lasa matahotra vazatsika fa aleo re tompoko iverina nationalisation io
Piazza di Mattiasa Tanzakana Paolo e Piazza Mattigiari. Sei fa di Morasso in Giudice. Mandroso vahaolana moa zany izy. Tsiramaso frazantsika be resaka angovo ny fitaterana bakabaka ny solika sy ny sisa zay tokoa ny endrika isehoany fa amin'ny lafin'ilay ihany koa ilaina ny ilay hoe fitiavan-tanindrazana ara-toekarena na ny patriotisme économique satria ny sehatra eto ny zavatra rehetrarehetra dia ohatrany hoe ankinina amina mpandraraha vahiny amina sehatra vahiny ny orinasa malagasy miamletika dia zay isan'ny resahany namana teo zao hoe ny firipiri mitobaka fa ny orinasa teto tapitra koa satria na le filiera coton nge nampalaza mapikony nampalazany tany Tuiliara tamin'ny fotoanandro fa tsisy idiran'le coton de Tuiliara aloha izy samy hafa zany fa atao hoe asy le asy zany le vovondady azy hoe zay izy nalaza nge zany nisy sautema tary de tariananina ry koa nisy ohatran'izany fa zao zany le izy efa moronany amin'ny zavatra azy tsika resaka fitafiana nefa nisany mba tompon'izany Madagasikara miaraka tamin'ny bebe kery retina zany ny lambasoka zany no flanelle etray fe anao ve ahoany andao sa tsisy miarabe salama ohatra misy zavatra ino a sanatra hoe fitafiana fanantenana minasa fa mandoazy kevo amin'ny arabe mitadra sitrapony le fanjakana hoe mampipirle zay amty asany efa nifana raiky tikezany ty malana nyfefatrany tipianatra koa fefa manambady aman-janaka de mamezany de avady aman-janaka amin'ny alana niny zany raha mizatratratsika fa hoe tsy mahitantana le mpitondra fanjakana de misy olona mbola manatsara ny foana hoe mahitantana lefa any mizahatra tsy eritreretinao ny anaovany amin'ny fitantanana nefa tena hita hoe dabrasa le fitantanana lefa ny fiainam-pirenena amin'ny asabe ohatrany hoe mampiteniteny foana anao io jiro zao le jiro anaty le vatika société anonyme andray raha ohatra aminany lefa mividy aty amin'le aty ambadika aty zalahy ihany eo ambadika hoe fa izy moa fa vidy ihany eo ambadika ao amin'le mivarotra amin'ny jirama de jirama ndray mivarotra ampaty ato zany hoe zareo mividy alafo mandray ny ao de mivarotra ndray ny jirama mivarotra ampaty ato de hoe maty ato ka jirama zany midradradraray fa le izy bidy zany hoe tsy mety ho tonga ao amin'le inona no tena mampandrosoa tena iaina ny fanjakana kazaon'le vahoaka tongony amin'ny fitantanana nisy ataony fa de hiady etany amin'le hoe tombotsoam-pirenena tombotsoa nisy ambatan'olona ary zareo mety miara-pirenena mpiasa fanjakana fandraraha-panjakana ambony zany any zany misy eto de tsy hita hoe inona zany tena ivelomantsika atao zany ny toekarena tsisy mandeha mivelony na vanina na vasy tsisy mandeha mivelony zany itsika teo fampinany fa tsy haiko hoe inona efitra mety amin'izany fa somary elaela moa tsy taritakeko fa misaotra misy za zao misy lafina anakoroa mba tiako mba mariana atali izy hoe miresaka nanaitra be mihitsy ary io moa le hoe mila fantariny any tena fototry ny problema amin'ity resaka rehefa ririnina de lasa misy délestage ndray koa zany ao anatin'le ririnina fa ohatran'izany koa le izy de misy mandeha be zao anaty tambazotra sosialy mikasika le fary mantasoa misy fipina trondro le azonan'le karaza-trondro le manana atody le lafo vidy be zany amin'le tena hoe mahasambatra morindre izy iny le kaviara moa zany izy ohatra ohatran'izany de zao samy fary zany mantasoa sy tasy ndray fary naturel voajanahary itasy io volcano ndray artificiel namboarina mantasoa samy misy fiompiana nataona privé o mantasoa sy tany tasy fa le tany tasy tena tonga de niteraka grève sakoroka be mihitsy ary tsy maintsy ny ravaina tao anatin'ny fariny tasy ireo karazana hoe dobodobo kely natao tao anaty fary zay zany ny hafaran'le izy satria raha ny tena izy de tsy azo anao an'izany io satria tsy hoe lasa propriété privé ny ampahany ao anaty ny fary zany de mijanona ao amin'ny fanjakany reny zay mihitsy aloha ny tena izy de gaga ianao zany le hoe misy an'le fanamarina sy famoaham-baovao mikasika an'le atsy amantasoa
dia miamio zany mba tokony hitondra fanazavana aloha zany zay tompona ndraiky dia avocation